Andriamanitra eo tongotrao. Faly miarabantsika indray ary zazapoto namako a tratran'ity sabata ity dia tonga tao tokantrano indray amangy anareo. Ny lohatenin'ny tantara ho arahantsika androany dia hoe ry Lazarosy mivoha. Fa alohan'ny anarana ny tantara aloha dia andaosika nakamana tanana dia ahondrika ny loha dia akipy ny maso hiara hivavaka isika. Andriamanitra faly izay misaotra anao fa notahinao indray dia nomenao anay ny sabata fitsaharana mba hiarahanao aminay. Omeo fahendreny izay mba ho zaza endrim-pakatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry Lazarosy mivoha. Ny teny natao tadidy dia ao amin'ny Jaona 1:15 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy tian'ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Hainareo ve izany? Mino avy efa hainareo izany. Andao averintsika miaraka hoe miara-manisa telo isa, roa, telo. Ary Jesosy tian'ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Bravo! Andao ary anaraka ny tantara sika e. Nijery ny rahavaviny Marta i Maria miaraka amin'ny masony feno tahotra. Raha mbola teto manko Jesosy hoy izy ny teny mora dia mora. Raha mba teto manko Jesosy dia sitrana i Lazarosy anatahantsika. No fiazan'ny Marta ny lamba votorano teny an-tanany dia nateny teo amin'ny andron'ny Lazarosy. Nalahelo fatratra izy, nanaiky Marta. Andao ary aniraka olona hiantso an'i Jesosy mba hanasitrana ny anatahantsika. Nandritra ny fiandrasan'izy ireo an'i Jesosy dia nanao izay rehetra azo natao hanatsarana amin'ny fahasalaman'i Lazarosy izy ireo. Na izany aza nefa dia niaratsy ihany ny fahasalaman'i Lazarosy. Ka dia maty izy. Nofonosiny reto rahavaviny izy dia nalevina. Tonga namangy ny Maria sy Marta ny namany sady niara nitomany tamin'izy ireo. Tena nalahelo avokoa ny rehetra. Samy nalahelo an'i Lazarosy avokoa ny rehetra. Izy Jesosy hoy Maria. Nahoana izy no tsy tonga nanasitrana ny anatahantsika? Nanasitrana olona marobe izy raha teto dia mba afaka nanasitrana ny Lazarosy koa. Nefa Jesosy dia tsy mba rotra ny ho any an-tranon'i Lazarosy akory. Tsy arak'izay no eritreretin'ny mpianatra. Nandritra ny 2 andro dia mbola nilaozany nanasitrana olona sy nanampy olon-kafa ihany. Rehefa tonga amangy ny Maria sy Marta Jesosy dia hika i Marta. Tompoko, raha mba teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Nampionina amin'ny Marta Jesosy tamin'ny filazany hoe hitsangana ny anadahanao ka ho velona indray. Nanaraka an'i Maria sy Marta ho any amin'ny fasana izy. Efa nihidy vato be ny olona marobe niaraka tamin'i Jesosy. Nijanona Jesosy, nalahelo tokoa izy nitomany. Tampoka teo dia nanome baiko Jesosy. Esory ny vato. Nasain'i Marta ny esorin'ireo mpanompo ny vato satria izay no nasain'i Jesosy natao. Ray io, hoy ny fivavaka Jesosy. Misaotra anao fa mihaino ahy ianao. Fantatro fa mihaino mandrakariva ianao. Saingy ataoko mafy ho ren'ireto olona marobe reto izany mba ho fantany fa ianao naniraka. Niantso tamin'ny feo mahery Jesosy nanao hoe ry Lazarosy mivoha. Jereo hoy ny olona anankiray nanondro ny fasana. Teo ambaravarany Lazarosy. Nitsanga ny Lazarosy. Nivoaka niaraka tamin'izay nandidiany Jesosy azy. Velona indray Lazarosy. Esory ny lamba-paty eny aminy ireny. Hoy Jesosy. Faly ako izany i Maria sy Marta. Niazakazaka namina ny Lazarosy izy ireo. Mahita maso ny olona ankehitriny fa zanaka masin'Andriamanitra Jesosy.
azony mpianatra noho ny farany antony tsy naharoditra an' Jesosy hamonjy an'i Lazarosy, nanana fandaharana tena tsara izy tao an-tsainy tao. Hevitra tena manokana anehoany maha izy azy ny tena zanak'Andriamanitra azy marina. Manana fandaharana eo amin'ny fiainantsika koa Jesosy, afaka matoky isika fa hanao ny tsara indrindra ho antsika izy. Mianatra eo tongotrao. Faly miarahaba ny ankizy kely rehetra indray tratro ty sabata mahafinaritra ity ny tenako ary manonona mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy ho aminareo rakizy. Eny ary hiara-mierinetiny lohahevitra fahavalo isika izay manao hoe mandresy indray Andriamanitra, mandresy indray Andriamanitra. Ny andalan-teny izay nataontsika tsy anjely dia hitantsika tao amin'ny Salamy 7:20 manao hoe eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anarakay amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ho an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Andonge averintsika tsara miaraka eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anarakay amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ho an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Salamy 7:20. Inona re ny afatra tian'i Jesosy ho ampitaina amintsika? Mandresy Andriamanitra ary dia mandresy koa itsika zanak'Andriamanitra. Noho izany rakizy dia afaka manantena fandresena mandrakariva itsika satria ilay Andriamanitra izay topoitsika sy vavahantsika dia mandresy mandrakariva ary izany no ambaran'ny tantarantsika ka dia manasanao hanaraka ny tantarantsika amin'ny mpitiavana. Naharesy aho e, hoy Johnson ny antsoantso rakizy. Izao no nahavita ny marika farany ambony dia niketrona ireo iray tarika taminy ka dia lasa nandeha tapotra ny fotoana fakandrivotra, fotoana anaovana taranja baiboly eo am-pianarana izao ny tantarany anaran'izy ireo tamin'izay. Niala tany amin'ny tanànany Ziklag i Davida sy ireo 900 lahy niaraka taminy mba handeha hanampy ny ankizy mpanjaka ny Filistina amin'ny ady. Nefa tsy navelan'ireo mpanjaka sasany tamin'ny Filistina hanampy azy i Davida sy ireto vatan-dehilahy niaraka taminy ireto. Koa dia nitodi-dony verina ho an'ny Ziklag indray nge izy ireo e. Raha mbola tazany lavitra ny tanànan'ny Ziklag dia taitra mafy ireo lehilahy izay nahita setroka miakatra avy tamin'io tanàna io. Rehefa lasa mantsy izy ireo dia tonga ny Amalekita namely sy nandoro ny tanàna tamin'ny afo. Fahadisoanao daholo izao ry Davida, hoy ireo lehilahy ny ampangazy. Tokony nanajanona miaramila teto ianao mba hiaro ny fianakavianay. Ketraka ihany koa nge Davida e. Voababoko ny sasany tamin'ireo fianakaviany na hanome tsiny mafy azy izao ireo lehilahy ireo. Inona no tokony atao? Ny tao an-tsain'i Davida voalohany indrindra rakizy dia nitodika any amin'Andriamanitra. Fantany fa haneho aminy izay tokony ataony Andriamanitra. Ento ety ny efody, hoy ange izy tamin'ny Abiatara-pisokiny. Hanenjika ny Amalekita ve izahay? Hoy Davida nanontany an'i Jehovah. Hahatratra azy ireo ve izahay ka hitondra ny fianakaviana hivekiny? Misy vato lehibe anankiroa eo amin'ny efody rakizy. Rehefa nanontany an'Andriamanitra ny amin'ny mpisorona dia mamirapiratra ny iray amin'ireo vato ireo raha eniny valiny. Ary dia izany tokoa ny zavatra nitranga teto e. Mandehana hoy ny mpisorona, ho tratranareo ireo ary hitondra ny zavatra rehetra miveriny anareo. Koa dia lasa nanenjika ny Amalekita ary Davida sy ny miaramila 900 lahy. Rehefa tonga teo amin'ny renirano atao hoe Besora nefa ry zareo dia nijanona. Nisy miaramila 200 lahy mantsy reraka loatra ka tsy ho afaka noho ny tiany intsony. Tena velan'i Davida teo izy ireo mba haka aina sy ambina ny vaty izay nentin'izy ireo. Lavidavitra kely tamin'io toerana io dia nahita Egiptianina izay nitsikasina tao anatin'ny sangy Davida sy ireto vatan-dehilahy niaraka tamin'ireto rakizy anankiray tamin'ireo andevony Amalekita izy io. Nalemy ny hanohanana
sy ny etaeta izy. Nomeny Davida sy namany rano sy sakafo izy dia nasainy nanampy azy ahita ireo Amalekita ireo. Dia notarian'ilay Egiptianina ange Davida sy namany, lavidavitra no nitazanan'izy ireo ny Amalekita izay nihinana sy nisotro nankalaza ny fandresena azy ny rakizy. Rehefa niletika amin'ny masoandro dia notafian'i Davida sy ny vatan-dehilahy niaraka taminy eny ny Amalekita maharitra nandritry ny alina sy ny ampito tontolo ny ady. Rehefa tapitra ny ady dia resy ny Amalekita. 400 lamonja no afaka nandositra tamin'ny ramevany. Avotry Davida sy ireo vatan-dehilahy niaraka taminy daholo ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra izay nangalariny izy ireo tany Siklaka. Nangoniny Davida sy ny miaramila ny fianakaviany, ny fananany ary ny bibiny. Nahorony daholo ireo zavatra rehetra azony babo tamin'ny Amalekita dia nanomboka ny lalan-davitra ho any tanàna izy rehetra. Rehefa tonga teo akaiky ny renirano Besor izy ireo dia nanatona ny tsena azy ireo ilay ronjatolaza nijanona tany aoriana tany. Nisy tamin'ireo miaramila tena reraka niaraka tamin'ny Davida nefa no tsy faly rehefa nahita fa tena afa-tsasatra tokoa ireto namany ireto. Ny vadiny sy ny zanany ihany no averintsika amin'izy ireo hoy izy ireo tamin'ny Davida. Ny monimonina fa tsy mahazo zavatra hafa izy. Tsy mba nanampy antsika mantsy izy ireo ka mba nahatonga antsika handresy. Andraso aloha hoy Davida. Iza no nandresy tamin'io ady io? Tsy tsika velively angeny nandresy fa i Jehovah no nandresy ka nanome antsika izany fandresena izany. Mianatra eo tongotrao. Miarabany tanora mantoanto rehetra indray anatra ity fotoana ity izay ahafahantsika mamerina ny lesona izay nianarantsika tamin'iny herinandro lasa iny. Lesona fahavalo isika izay mitondra ny lohateny hoe miaro ny fahalalahana ara-pivavahana. Miaro ny fahalalahana ara-pivavahana. Raha hoantsika eto Madagasikara manokana dia misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa malalaka tsara ny fotoana izay ahafahantsika mivavaka ary tsy manana olana ny amin'izany isika fa tany aloha dia nisy firenena maro izay nisedra olana ny amin'izany fahalalahana ara-pivavahana izany. Ary amin'ny ho avy dia mbola hisedra n'izany ihany koa ireo kristianina maro dia ny faneriterena eo amin'ny lafin'ny fivavahana. Fa anisan'izany ity fianakaviana anankiray ity izay nitandrina ny sabata andro fafito izy ireo. Nanana faniriana nefa ity fianakaviana ity mba hampiditra ny zanany any amin'ny sekoly mpitendry mozika, fianarana mozika. Dia ny sekoly nefa dia nanambara mazava fa tsy mandray ireo mpianatra tsy afaka mianatra ny sabata izy ireo. Tao anatin'izany dia nitolona-bavaka ny fianakavian'i Kristina. Izay ny anaran'ilay zazavavy kely. Nitolona-bavaka ny fianakaviana mba ho afaka hiditra amin'izany sekoly izany. Tamin'ny fotoana izay nanaovana ny fanadinana ary dia tonga ihany i Kristina niaraka tamin'ny fianakaviany. Teo ampiandrasana teo ivelany dia nivavaka mangina ny tsirairay mba ho afaka hianatra amin'izany sekoly izany ity zazavavy ity. Rehefa tonga ny anjaran'i Kristina, ireo jury tsirairay avy dia samy manana ny anjarany ny sasany miaino ny fitendrena izay ataon'ny mpiadina tsirairay fa nisy olona anankiray kosa nefa izay manadiady ny amin'ny fotom-ponon'ny mpiadina ary raha toka mitandrina ny sabata dia tsy mahazo miditra n'ilay sekoly. Tamin'izay fotoana izay nefa nidiran'i Kristina dia voantso ity jury anankiray mba hamaha-olana tany ivelany. Izany hoe tsy nanatrika ny adina izay nataon'i Kristina izy. Tamin'ny fitendrena rehetra izay nataon'i Kristina nefa dia voaray soamantsara izy resy lahatra ny rehetra fa afaka mianatra ao amin'ilay sekoly Kristina. Faly ny fianakaviana satria nivaly ny vavaka. Fa rehefa avy eo dia tsy maintsy hiresaka amin'ny tokom-pinandraikitra izy ireo mba ahafahan'i Kristina mianatra na dia tsy afaka hianatra rezin'ny sabata. Ilay lehibe mihitsy no resaka tamin'ny fianakaviana ary tamin'izay fotoana izay dia niaiky ilay lehibe fa azon'i Kristina ataony mianatra fa rehefa tonga ny zoma
dia omeny azy a ny devoira tokony ataony any an-trano a ary eo angonina rehefa latsinainy. Izany hoe nanomboka teo dia tsy nisy olana ny fianaran'ny Kristy natao amin'ity sekoly a fitendrena mozika ity. Nijoro tamin'ny fahamarinana i Kristina sy ny fianakaviany ary nametraka ny zavatra rehetra teo amin'Andriamanitra dia novahan'Andriamanitra ny olana tamin'ny fomba mahagaga tsy zakatry ny sain'izy ireo. Tamin'iny herinandro iny tsika ary tanora mantoanto dia nahita fa ny tsenjery izay niarahantsika nianatra dia izay hita ao amin'ny jaona toko 4:15 dia niarahantsika mamerina izany. Hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Izany hoe amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany no ahafahantsika mankany amin'iray, no ahafahantsika mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny mahita tany antsika dia maro ny firehana arahany tsirairay. Misy ny manaraka izay nilazain'Andriamanitra, misy ihany koa nefa ny manaraka ny sitrapon'ny tenany sy ny sitrapon'ny hafa. Ka izao nomena antsika ny fahafahana misafidy ho an'ny tsirairay avy. Dia ny tsirairay no manapa-kevitra na hanaraka izay lazain'Andriamanitra na hanaraka ny safidin'ny hafa. Fa mbola manana ny fahafahana isika ankehitriny dia andeha isika hanararoatra izany fahafahana misafidy izany mba hanarahantsika izay rehetra nambaran'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina. Voalohany aloha dia ilaintsika ny mianatra izay lazain'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina. Ireo fotom-pinoana rehetra ao amin'ny soratra masina dia ilaintsika ny mahay izany ry tanora mantoanto namako. Dia rehefa izany dia ilaintsika ihany koa ny mampiatra izany eo amin'ny fiainantsika. Ahoana ny fomba hampiarana an'izany eo amin'ny fiainana. Dia izao no tadidio satria tian'Andriamanitra isika. Dia tian'Andriamanitra ihany koa raha hankatoy ny didiny isika, hankatoy izay rehetra ambarany. Dia izany fitiavana izany no hanesika antsika mba hanao ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra mandrakariva ka hanaraka izay rehetra ambarany amintsika. Dia i Jesosy ihany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ahafahantsika mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Dia andeha isika hanaraka izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ary manomboka izao. Dia ho tiany hafa ihany koa na tsy mitovy firehana amintsika ary izy ireny dia ho aseho antsika amin'izy ireny fa manana an' Jesosy sika ary sakaizan'i Jesosy sika, tiany olona rehetra sika ary tiantsika ihany koa raha voavonjy miaraka amintsika ireny olona hafa firehana rehetra ireny. Dia tsy hanambany ny fiheveran'ny hafa isika na hanao tsinontsinona ny fiheveran'ny hafa fa samy tian'Andriamanitra ho vonjena avokoa ny tsirairay avy eto ambonin'ny tany. Dia isika izany dia sady hianatra no hampianatra ihany koa ny lalana mankany amin'ny fiainana sy ny fahamarinana. Dia miratso ny tanora mantoanto ary hanao fampiarana tsara eo amin'ny fiainana ny tanora mantoanto rehetra ka hanaraka izay rehetra ambarany soratra masina rehetra. Dia manao veloma aminao ho manaraka indray. Mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tratro izao fotoana hamerenantsika ny lesona sekoly sabata izao tena mahalivina ny lohahevitra izay resahana amin'ity androany ity koa manasa anao anaraka izao fandarana izao. Mialoha izany anefa dia manasa anao mba hiara hivavaka amiko ka hanondrika ny loha isika. Ry Andriamanitra rainay be fitiavana sy be famindrapo midera sy mankalaza ny anaranao izahay tratra izao fotoana izao indray. Tianay tompo raha hiaraka aminao izay amin'ity androany ity. Koa avelao ny tsy fataterahanay rehetra. Toy izany koa ny mpanomponao izay miaraka amiko ity. Ary aoka ny fanahinao masina no tarika sy hitoetra ao anatinay tsirairay avy. Tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Ny safidy malalaka, ny fitiavana ary ny fitantan'Andriamanitra. Izany indray ny lohahevitra izay hodiniantsika amin'ity androany ity. Raha faritina tsotsotra izy dia izao. Ny safidy malalaka dia izao. Andriamanitra dia nanome tombam-bidiny zavaboary. Nomeny safidy malalaka ny voary, ny olombelona, ny anjely na hanompo azy na tsy hanompo azy amina hipo sy ankalalahana. Tsy nataony tahaka ny robot na ny machine isika, fa tombontsoa sy tombam-bidy lehibe no naovany antsika. Faharoa, ny fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia ny zavatra rehetra zavaboary nanoloran'ny an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia maneho fa Andriamanitra dia fitiavana. Asitrany
ny amonjy ny olombelona rehetra tsy tiany na dia izy very na dia iray azy. Ny fahatelo dia zao ny fitantanan'Andriamanitra. Ny fitantan'Andriamanitra na antsoina koa hoe providence divine. Ny fitantan'Andriamanitra no teny hoenty manotsotra ny asa ataon'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Jesosy Kristy dia ao amin'ny fitoerana masina indrindra, mifeno toe-javatra rehetra. Ary misy ny fiheverana fa mifeno toe-javatra rehetra Andriamanitra, sy zavatra rehetra mitranga dia avy amin'Andriamanitra sy fehezin'Andriamanitra, tsy mitombona sy disoa izany fiheverana izany. Satria tsy ny fitantan'Andriamanitra ihany no mifehy n'izao tontolo izao, fa miditra antsehatra ao ihany koa ny vokatry ny safidy izay ataon'ny tsirairay. Ny voalaza amin'ny Baiboly izay manambara fa tsy mamatra ny zavatra rehetra izay mitranga Andriamanitra, omeny safidy malalaka ny olombelona. Eny fa na dia ny anjely aza dia nomena safidy. Nisy ny anjely tany an-danitra tany izay nitarihan'ny Losifera, izay lehibe ny anjely tamin'izany fotoana izany, dia ny safidy ny komy tamin'Andriamanitra, ary fantatsika tara fa nazera teto amin'ity planeta tany ity izy. Dia toy izany koa ny olombelona nomeny safidy malalaka, na hanao ny sitrapon'Andriamanitra na tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra, ary anisan'ny ny safidin'ireo ray aman-drentsika Adama-Seva dia ny hinana ny voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, ka nahatonga ny fahafatesana teto amin'izao tontolo izao. Raha ny programan'Andriamanitra dia tsy hisy ny fahafatesana. Saingy izao, raha ho toka nanaraka ny sitrapony ny olombelona, saingy navelan'Andriamanitra itso ny toe-javatra satria nanaja ny safidy Andriamanitra. Mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra, midika izany fa mifehy ny izay zavatra mitranga izy. Tamin'ny zanak'Israely ohatra, ny ampitan'ny ranomasina mena, dia satria nanao ny sitrapon'Andriamanitra reto zanak'Andriamanitra reto, ny mpitarika ny zanak'Israely dia Mosesy, dia notantanin'Andriamanitra ka niditra Andriamanitra nampisaraka ny ranomasina mena. Imbetsaka ny soratra masina no maneho an'Andriamanitra miaina fanandramana momba ny faniriana tsy tanteraka. Izany hoe mifanohitra amin'izay ambaran'Andriamanitra. Toe-javatra izay raha iny no tiany hitranga amin'ny vahoakany, saingy hafa noho izany no fitenin'izy ireo. Toy izany koa rehefa mizotra amin'ny fiainana zanak'olombelona tamin'ny andron'ny zanak'Israely ohatra, dia Andriamanitra naniry ny programan'Andriamanitra dia ny hoe ny zanak'Israely no fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Jerosalema, Joda, ny Israely ray manontolo teo amban'ny fitantanan'ny Davida Solomona tamin'izany dia mbola tena niaiko izao tontolo izao, ary natahotra sy ny olongony izany fanjakana izany, ary programan'Andriamanitra no amin'ny alalan'izy ireo no iparihan'ny filazantsara. Saingy izao, noho ny fihodinany zanak'Israely, noho ny fanompo-tsampy ny vahoaka taty aoriana, dia lasa nandika ny didin'Andriamanitra izy ireo, ary vokatr'izay dia efa napilaza mialoha Andriamanitra fa raha anompo sampy raha andika didin'Andriamanitra dia ho resy ny fahavalo. Dia tamin'izay fotoan'izay dia babo, resin'ny fanjakana Babilôna ny zanak'Israely tamin'izay fotoan'izay, ary lasa babo tany izy ireo. Ary teo anatrehан'izay indrindra no tsy mifanaraka foana amin'ny zavatra irian'Andriamanitra, ny toe-javatra mitsanga, no ny safidy ratsy izay ataon'ny olombelona. Na io aza izany toe-javatra izany, maro no mitsanga nefa tsy tian'Andriamanitra hitranga. Maro ny toe-javatra, ohatra hoe ny korontana ara-jeografika sy ny toe-java misy eto amin'izao tontolo izao, vokatry ny inona? Vokatry ny tsy fahaizan'ny olombelona mitantana ny zavaboary no mahatonga ireny doro-ala, doro-tanety, mahatonga sy ny sisa mahatonga ny simba ny nofon-tany, mahatonga ny hafanan'ny planeta, vaky miloaka ny couche d'ozone, mihamafana ny planeta. Tsy safidin'Andriamanitra izany, fa vokatry ny zavatra ataon'ny olombelona ka mahatonga vokany ratsy eo amin'ny fiainana. Anambaraka izy ity fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ao amin'ny Matio 7:12. Nefa nanao fangatahana tamin'ny ray toy izao koa izy rehefa nanakaiky ny fotoana hanomboana azy tamin'ny hazo-fijaliana. Raha koa raha azo atao dia aoka isonina amiko ity kapoka ity, nefa aoka ny sitrapon'Andriamanitra no atao fa ny ianao. Azon'Andriamanitra natao, ary afaka raha ohatra ka hoe tsy nampandalovina tamin'ny hazo-fijaliana i Jesosy Kristy, kanefa noho ny fitiavana dia tsy maintsy natao izany
mba ho famonjena ny olombelona rehetra sy ny mpanota rehetra. Ny maefa ny zavatra rehetra an'Andriamanitra dia tsy mijika tsy akory fa afaka manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny fahendrena sy ny lojika izy. Raha fitinina dia hitantsika ary tsy maintsy aventsika tsy pena indray fa tsy azon'Andriamanitra atao ny manery ny olona ho dia satria tsy fitiavana intsony ny zavatra atao antery. Ny mpanota anankiray ohatra dia tian'Andriamanitra mba hibebaka ary aporisihany mandrakariva miasa ny fanahy masina mba tonga nazy everina amin'Andriamanitra ka azo ny fiainana mandrakizay ary na tany dia hitondra fiadanana sy fiadanam-po sy fitahina ho azy ny fanomporan'Andriamanitra. Nisy mpianatra anankiray Jodasy ohatra dia efa niezaka mandrakariva Jesosy mba hanova azy kanefa nosafidiany ity mpianatra ity ny tsy henony fanahy masina ary tonga ao hatrany amin'ny famadihana an' Jesosy Kristy. Dia amin'izay fotoan'izay dia tsy afaka miditra tseritra Andriamanitra fa manaja ny safidiny ary tamin'izay fotoan'izay dia niafara tamin'ny famonotena no nataon'ny Jodasy. Midika izany fa na dia omena fahafana manao safidy mifanohitra amin'izay tian'Andriamanitra na ny voary dia tsy miankina amin'ny fanapahan-kevitra momba izay safidiany olombelona. Izao sianao dia manana safidy malalaka. Ny olombelona tsirairay dia nahafatezan'i Jesosy Kristy dia teto amin'izao tontolo izao dia ny mba hamonjena ny olombelona rehetra ary ny safidy dia tsy faritan'Andriamanitra mialoha. Tsy Andriamanitra mamaritra mialoha hoe voavontsy ny olona anankiray na tsy voavontsy. Mety ho fantany izany saingy ny mamaritra izany dia ny safidiko safidinao. Mbola manana famonjena ianao, anjara famonjena. Afaka misafidy malalaka izany. Ary afaka ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra dia mitondra fitahiana ho antsika. Azo ny atao ny mitantana tantara ho amin'ny fiafarana tsara ka ny fikasana ho an'ny rehetra. Ao anatin'izany efa dia manaja ny fahalalana ny voary izy izay fepetra takin'ny fandraisana misy fitiavana maro. Na dia mpanota aza izay efa tena iringirina nanao fahotana maro dia takan'izany ohatra Zakaios izay mpamory rehetra dia efa nanao apitaka nangalatra teo amin'ny lafiny ara-bola netra nampitombony ny zavatra tokony aloha. Dia natataka izany ny endriky ny olona anankiray dia mbola afaka misafidy ary Andriamanitra dia mbola afaka mitantana ny fiainan'ity ny olona tsirairay izay mibebaka ho amin'ny tsara. Ny idealy sitrapon'Andriamanitra dia izay tian'Andriamanitra hitsanga na izay tokony hitsanga raha toa ny rehetra mpanao araka izay in'Andriamanitra. Andriamanitra izany mametraka programa hoe tia ny idealy raha manao ny sitrapoka ianao dia mizotra tsara tahaka izao ny fiainanao. Raha izany dia hita fa manondro ny sitrapon'Andriamanitra ho fananirenana ny fiasana toko voalohany dia mifaraika ambin'ny folo. Raha misy olona anankiray izany izay atao hoe noho ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra dia misy toe-java-dratsy teo amin'ny fiainana dia izay koa tsy midika nampifehany toe-javatra rehetra Andriamanitra dia ny toe-java-dratsy iny vokatry ny safidiny kanefa Andriamanitra dia afaka mandeha amin'ny fanarenana indray. Araka izany fomba fijery izany ny fitantan'Andriamanitra dia tsy mahakasika azy irery toy ny hoe izy irery no mifehy ny toe-javatra miseho rehetra. Izany hoe natao hoe acteur, ny acteur eto amin'ity izao tontolo izao ity zany mahatonga an'izao fahoriana sy rehetrarehetra izao dia Andriamanitra dia ny programan'Andriamanitra dia ny tsara. Sitra ny iadanan'ny olombelona ny aina amin'ny fahasambarana kanefa ny toy ny fifandriana lehibe nisy eto amin'ity izao tontolo izao ity dia misy ny faharatsiana eto. Ary ny toe-javatra misy dia mizotra ho amin'ny faharatsiana hatrany izao tontolo izao, mizotra ho amin'ny fahoriana. Kanefa Andriamanitra dia mbola mifehy toe-javatra rehetra. Mbola afaka miditra an-tsehatra amin'ny fiainan'ny tsirairay Andriamanitra, afaka mitantana, manao fanarenana raha misy tany amin'ny fahalavonana, misy tany amin'ny fahotana amin'ny voady tsirairay dia manana programa tsara Andriamanitra na dia eo ary izany fahoriana sy toe-javatra ratsy misy eto amin'izao tontolo izao ity. Mbola afaka misafidy amin'Andriamanitra isika manao ny sitrapony ary amin'izay dia manaraka ny planina izay hitondrany amin'ny fiainantsika araka ny volasana hoe mana hevitra heverana anao aho, hevitra fitondra fiadanana fa tsy loza azonao manana fanantenana ny amin'ny farany ao amin'ny Jeremia 7:20 ka raha miverina amin'ny fanarahana ny dravitr'Andriamanitra izany sika hoe fanarenana dia azo antoka fa amin'ny farany dia azo anjara fiainana mandrakizay ary fiainana eo ambany fiarovana sy fitahian'Andriamanitra na dia mety ao anatin'ny fahoriana azy. Ny fiatrehantsika fahoriana sy fitsapana dia tsy midika izany
fa izany tokoa no fanegnen'andriamanitra ho antsika eny mety isy ny toejavatra am'seo eto am'ty zao tontolo izao ty olona zay nanao ny marina kanefa hiaran'ny fahoriana sy ny atao hoe fijaliana vokatry nefa de manao ny marina takan'izany ohatra joba avelan'andriamanitra iseho aminy reny toejavatra ireny kanefa dia ho am tsara afaka vilin'andriamanitra ho am tsara ny fahoriana zay miatra amin'ny tsirairay mba hatonga anamafy ny finoana ohatra ho josefa ohatra zay olona mahatoky de nampijalian'ny ralany de nalefa tany Egipta ary nogadraina tao am-pontsy nefa nijoro tamin'ny fahamarinana namboarina andriamanitra nefa nytoejavatra mba ary lasa prime ministre tao Egipta izy ary fitahoinina Egiptianina sy hoany zao tontolo zao tamin'izany fotoana izany. Mamoaka zavatra ho antsika ny amin'ny toejavatra ratsy zany hoe ny toejavatra ratsy zay miseho zany dia afaka avadika Andriamanitra amboarin'Andriamanitra ho zavatra ho antsika ary raha matoky an Jehova isika dia azony ampiasaina na dia ny fahoriana aza mba hanintonoana antsika hanakaiky azy be kokoa ary mba andrisena antsika hiantra sy hiay ny hafa. Izany rafim-panavotan'Andriamanitra izany dia tsy noverina tao teoriana nanaraina taoriana nalavony Adama fanambarana ny zava-miafina izay atry ny fony fahagola izany araky ny voalaza amin'ny Romanina toko 5:1-20. Tsy nibaiko ny isian'ny fahotana tsy akory Andriamanitra fa tazany mialoha ny fisiny ka nomaniny izay ilaina hoenty misetra io zava-doza mahatsiravina io. Ry mpanompon'Andriamanitra ianao izay manatrika amin'ity anio ity fantatra ny toejava misy miaratsy ny fiainana ito amin'izao tontolo zao ary ny faminania dia milaza fa mbola hiasarotra trany ny toejavatra iseho mandra-piavin'i Jesosy Kristy. Tsaroa nefa mbola mifehy ny toejavatra rehetra Andriamanitra mbola ao amin'ny fitoerana masina Jesosy Kristy mbola androm-pahasoavana izao ary mbola afaka mamily hitantaran'ny fiainantsika izy ary raha te higoka izany fitahiana sy fahasoavana izany sika dia mila miandany amin'Andriamanitra amin'ny safidy malalaka izay omeny sy ianao. Ho anahy manokana moa dia efa ny safidy an'Andriamanitra anaraka azy amin'izay alehako mandritry ny androm-piainako toy izany koa ianao manasa anao fa mbola afaka manao zavatra tsara amin'ny fiainantsika izy atonga antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay ary atonga antsika fiainana eo ambany fiahiana sy fitantan'Andriamanitra azo antoka mety andalo fahoriana angamba kanefa azo antoka ny fiarahan'Andriamanitra satria matoky sy marina ny teniny. Ny zava-doza dia ny fialana eo amin'Andriamanitra fa izao indrindra no fotoana izay iverenana amin'Andriamanitra ka ny safidy malalaka izay ataontsika dia hiandany aminy miaraka amin'ny fitiavany miaraka amin'ny fitantanany dia ho mpandresy izao sy ianao. Andeha hofananantsika mivavaka izao fotoana sarobidy izao. Vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra andrianana be fitiavanao misaotra anao indray fa afaka namerina ny lesona izahay. Misaotra anao satria tsapanay fa tia anay ianao. Nataonao ho voary manasafidy malalaka izahay. Aoka izany safidy ataonay izany ho an'ity mpanomponao ity sy ho an'ny voary rehetra dia hiverina eo aminao Andriamanitra. Mety nisy fotoana izay nialana tao aminao fa ny fiverenanao ny fiandanina aminao no azo antoka mba azonay famonjena ka anaraka ny drafitra sy ny plana izay nomaninao ka ampiarahanao amin'ny fitantananao amin'ny fiainanay izany ka dia hovoaka mpandresy izahay handova ilay fiainana mandrakizay. Aoka mba hananjara izany ity mpanomponao ity sy izay nofidianao ary engane mba handray fitahiana amin'izao sabata izao. Tononona sy angatana amin'ny aran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Mianatra eo tongotrao